olona. Miaina ny teny ve ianao sa tia mizara ny fiaina ny teniny fotsiny aman'olona? Mijery olona tena izy Andriamanitra. Raha mino ianao dia Andriamanitra tia hampahitanao ny voninahiny. Andriamanitra tsy mamaly ianao satria mahivavaka ianao, fa Andriamanitra mamaly ianao satria mino azy ianao. Ny finoana dia solika ilainao hitehirivana amin'ny natioran'Andriamanitra tsika ao amin'ny sekoly finoana. Afaka mangataka zavatra impossible ianao raha mino an'Andriamanitra. Ianao raha mino an'Andriamanitra. Tsy soara masoandro sy volana nasain'ny janona dia nanaiky. Tsara izany mila aotrika mandritra ny aman-taonany maro. Fa vitan'i Jesosy mamadika azy 2 minitra ao anatin'ny rano tonga dia mena legoa ary tsy mamy. Vitan'i Jesosy mamadika azy 2 minitra ao anatin'ny rano tonga dia mena legoa ary tsy mamy ny olona satria ny esoriny hatramin'ny alcool. Satria izy ny sofinao kizy iaino. Alleluia! Aza mianatry ny hoe manetry an'Andriamanitra zany na manery azy asa-potoana indray ny lasa commandant. Manetry tena manaiky ny sitrapony fotsiny fa izy efa manaiky anatanteraka ny sitrapony. Izy tsinda tsy fehezony fotoana fa Andriamanitra mandrakizay izy mibaiko ny fotoana. Noho izany na tsy amin'ny fotoana ny aza lasa fotoana ny tampoka rehefa mety ianao. Pakato fotsiny dia antisipen'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Mbola tsy tonga fotoako izy nefa nataony ihany. Dia ina zany le fotoana mbola tsy tonga tokony anaovana sy tokony anaovana. Andriamanitra mandrakizay tsy voafetra ny fotoana izy fa mifehy fotoana. Dia aza tereny fotoana eo mpandolehana fa mameza fotoana eo mpandolehana n'Andriamanitra. Alleluia! Amin'ny fotoana izy ampidiry fotsiny izy eo amin'ny fiainanao. Alleluia! Mahafinaritra ny retony révélation. Tena tsara. Mikorina ao anatiny ianao tena miaina ohatry miondana fahamarinana. Dia amin'ny alina ohatry ny manonofo hoe raha zao zao Andriamanitra manao an'izao. Satria tsy ianao intsony ho velona fa Kristy velona ao anatinao. Ny finoana tsy mandeha amin'ny lojika izany. Manana finoana an'Andriamanitra. Farany solika dia hijanona amin'izay vavaka. Ny solika atao hoe vavaka dia nitenen'i Jesosy mihitsy ny tranoko atao hoe trano fivavahana. Tia ny tranon'Andriamanitra. Vavaka. Tsika tsy mpamonjy fotoam-bavaka fotsiny fa tsika manana fiainam-bavaka. Tovy amen. Noho izany ny solika atao hoe vavaka dia tokony velona foana ao an-tranonao. Natao hanana fiainana isika miombona mibavaka amin'Andriamanitra. Satria ao anatin'ny vavaka no anehoana fa meno azy tsika, miankina aminy tsika, mijoro araka ny sitrapontsika. Mampahery ny tontolo ara-panahy dia vokatry ny vavaka. Ary rehefa araka ny sitrapony ny vavaka izay sandratrao dia mora amin'Andriamanitra ny hamaly sy haino anao. Amen! Inona ary ny tokony ataoko? Manahaka an'i Jesosy. Ahoana ary nataon'i Jesosy? Mivavaka mihoatra noho ny asa izy. Tsy lany andro zany izy mitotototo mahatonga ny fiainam-pananao mangatsika dia kizitiny ianao ny ampanaovana asa. Ianao tsy manao hoe fa kizitim-belona be ianao rehefa misofrira amin'ny manodidina anao. Fa ianao mieritreritra hoe miasa ho an'Andriamanitra dia mety foana ny zavatra rehetra. Nefa efa tsy tsony fankasitrahany satria toe-po no ankasitrahany. Fa tsy ny ataonao. Jesosy mivavaka mihoatra noho ny asa. Amen na sa tsy amen? Dia hoana ny ataony? Mivavaka amin'iraina izy maraina. Mivavaka amin'iraina izy ny hariva. Dia vita ny fotoana maraina sy hariva, dia inona ny ataon'i Jesosy? Mandeha izy fotoana fohy kely mandeha miasa. Dia raha vao tapitra ny fotoana hitako hoe mifanindry an'ilay fotoana eo any amin'iraina, tapahan'ilay fivoriana fa mankany an-tendrombohitra izy. Maika eo amin'iraina. Izany hoe ny rendez-vous amin'iraina omeny mihoatra noho ny rendez-vous amin'ny olona. Satria fantany fa ny olona mitady azy fa izy koa mitady ny iraina. Samy manana an'izay tadiaviny io sy ombonany. Ka raha ianao izay manomboka mametraka fo aman'olona sy mandany fotoana aman'olona mihoatra noho Andriamanitra, efa manomboka tsy tsara ny communion anao. Dia ndana ny eritrereto hoe satria maika eo amin'ny rainy Jesosy. Dia zao amboamboariny rainy ny daholo aingana aloha izay tokony amboarina fa mbola maika hivavaka ny zanany. Ny mahafaly an'Andriamanitra dia ny communion anao aminy fa tsy anao ampiasainy hamany olany hafa. Dia jereoko nandeha Jesosy izay nikasikasy tonga dia sitrana. Izay teneny mahirata tonga dia vetivety dia mety satria nahoana mbola maika hivavaka ilay olona mivavaka io. Ny rainy zany miandry anazy eo tendrombohitra hoe zao ndray fotoana dia raha vomenao fotoana Andriamanitra dia efa miandry anao izy sy rendez-vous tsy hitany masonao izy. Zay le hoe considéré ho Andriamanitra dia ho considéreny ianao. Fa fotoana inona ka ianao mino fa eo izy dia fotoana inona izy ny eritreretiny hoe tsy eo. Fa ndray problème anao rehefa tianao hoe eo izy amin'ilay ilanao azy dia eto mihitsy Andriamanitra ety ana rehefa anao ratsy ianao tsy eo ndray izy.
Andriamanitra eo foana. Indro ombanao mandrakariva ambara-pahatonga ny fataperany zao tontolo zao. Marainy izy eo, atoandro izy eo, ariva izy eo, alina izy eo, misasak'alina izy eo, amin'ny fotoana rehetra izy eo. Amanina satsy amanina. Ataovatra ny tananao ry fiangonana, ajaiko Andriamanitra fa masina. Eo amin'ny fiainako mandrakariva izy, meoko lanja ny fanatreny. Eo amin'ny fanompoko, eo amin'ny mpiara-belamiko, eo amin'ny ankonako, avelako izy, ahita, anapaka, hiasa eo amin'ny fiainako, amin'ny zavatra rehetra. Jesosy Kristy avy any Nazareta, izy no ilaiko. Andao ity tanana mafeo azy. Halleluja, halleluja. Tsy mampaninina zao ako, tsy olako na folo ara sisa niaraka amintsika. Efa reko ny tenin Jesosy. Riondry vitsy, aza matahotra, efa sitraky indranareo zay ny an-danitra, nanome anareo fanjakana. Tsy quantité le izy fa qualité le izy. Afaka miteny zay tiany ho tenenina ny olona, fa rehefa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra dia tsy misokatra ny sofiko, fa raha volontén'Andriamanitra mahiratra velona be mihitsy. Ary angatahako ny fanamasina mba hanaitra raha sendra variana raha felao kely mba hitodika halala tsara ny fahamarinanao avy any amin'ny hafa ihany koa. Fa tonga dia fantatra hoe iza ary zany miteny zany. Pergamos ave Salaodike, sa iza ary zany miteny zany. Vao tonga eo amin'ny altaranao izy dia fantatrao na ny fietsiny na ny fijorony hoe fiangonana avy any aniny zany. Mamantatra fotsiny fa tsy mitsara, fa mamantatra, mananjo ianao mamantatra. Rehefa mitsara izy dia mitsara marina. Discernement alalana fotsiny mba tsy ampitsabaka anao, satria fiainam-panany tsy tambarana anoizana amin'izy. Noho izany tokony saroty ianao ny fiainam-pananao, ny fiangonanao sy ny fijoronao. Rehefa tsy any Jesosy Kristy tsy tena mijoro ao aminy, dia tokony vitanao manindry baravarana. Zany isy fotoana nisy olona tonga tany amiko mpanompon'Andriamanitra, tsy tonoko ny anaran'ilay fikambanana, tsy nanonana fiangonana koa fa andreo anala-baraka olona. Dia avy any dia mijoro vavolombelona dia miteny zavatra, pasteur zao ny zavatra ohatrao, tsika olona iara-iasa ohatran'izao fa tsy maninona fa tiany io ny ka atao ohatran'izao dia io tena saran'izay business faran'izay tsara tsika koa ny business fa tsy hoe ianao an'izao anatiny io zao kenanareo mihitsy tsy misokatra ny sainareo fa tia ny tena business, vrai tena business sady mampiditry ny lanitra ny mananina. Dia jereko tsara dia hoany zany aka io ianao tsy maintsy mirehitra ny trano, tsy maintsy mananina ny ananako, ianao hoe iandry andratsaka eo pasteur tsotra izay fandraisako ny filazantsara fa hoana mba afaka mipetraka kely ve ianao dia andao aloha fa iresaka tsika resaka 3 minitra zay karaha zany ny zavatra mitrangana pasteur fa raha pitsy Jesosy dia tonga fa nga tsy andran'i Jesosy pasteur ary tsika zany tsy mitovy tanjona raha malina hoa pasteur dia araony roy fa mampianatra foana ako. Raha tsy lina nefa tsy meko tsiny fa tsy maintsy ho ihany nefa raha amin'ny pasteur satria raha iandry an'i Jesosy pasteur sa ihany lalana sy fahamarinana ary fiainana ary tsy misy makao amiray afa-tsy amin'ny alalana Jesosy izy rery. Ny ray inotsika fa izy ny ray Jesosy Kristy sady raintsika koa. Jesosy le teny fiainatonga nofa monjy atsika tsy afaka makao amiraintsika raha tsy amin'ny alalana. Ny fanahy dia ny fanahin Jesosy Kristy nanangana azy tamin'ny maty mitoetra ao anatintsika mamela marika amin'ny mahafiangonana antsika. Raha tsy fen'ireo fepetr'ireo tsy momba antsika Andriamanitra raha tsy tanteraka amin'izay lany sy tarihantsika amazanak'Andriamanitra antsika. Noho izany ny akoatray avy amintsika aprimy daholy tompoko lahy sy tompoko vavy fa tsy azo soa ary tsy hitondrantsika ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Aza matahotra ny tsy ho voata, aza matahotra ny tsy ainam-pifaliana, aza matahotra ny tsy ainam-piadanana. Jesosy rery ihany ny filazantsara soa ary izy la izy atraitrazaika ao mandrakizay. Ho an'ilay ray Jehovah Andriamanitra mitoetra misy fiandrianana mandrakizay ny voninahitra. Ho an'i Jesosy Kristy avy any Nazareta mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo.
ho an'ny fanan'andriamanitra izay mameno sy mitarika antsika mandrakariva amin'ny lalan'ny fahamarinany so amin'ny fiangonan'ny masina rehetra ny amin'izao andro farany izao a ny toerany fahamarinany sy ny fahatsarany miandro ny fiverenanao zay Jesosy maranata amen. Soratoko Dotsika ity atana mafy be ho an'i Jesosy. Mankasitraka pastora ny amin'izay afatra feno voninahitra androan'izay nandray izay androany. Alleluia. Mialohan'ny afahantsika miroso amin'ny programa manaraka dia dotsika hanao fanatitra ho an'i Jesosy eto amin'ity toeran'ity izany. Manasa ny louange ny fiombonana mba hiakatra ety anoloana azafady. Mbola hiaraka eto tsika rariva dia manokana fotoana tsika ny après-midi mba afahana mankasitraka manokana ny mpanompon'Andriamanitra fa mbola hiara isakafo koa tsika rehefa avy eo. Inao fa tianao zany. Dia mba hiara isakafo tsika rehefa avy eo misy fandaminana eto hoentin'ny pasteur Philipson rehefa avy eo makasika izay fa ndao tsika aloha hanao fanatitra izany. Hono pasteur Philipson. Aiza moa ilay fanatazana fanatitra? Eny ary tompoko. Raha sitraka ao dia ndao tsika hiara hitsangana nao antirana anankiray ty hoe na dia samy hafa ary tsika dia atambatra Jesosy. Ndao mba hitsangana raha sitraka ao dia sady anao ny fanatitra tsika fa hivavaka ho an'ny fanatitra alohany dia orinan'izay dia ho ataontsika tira ty. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka fa tahinao indray ny fanahinay androany. Nandray teny avy aminao zahay tonga ny fotoana androany anoranay ny fiainanay ihany koa anao indray. Jesosy araiso ny fanatitra tsirairay avy mba hoe mboka manitra mampofona eo kianjanao zany mba hitondra fifaliana ihany koa Jesosy sady hoe afaka mamafy atao fanjakan'Andriamanitra zany. Mankasitraka Jesosy ny amin'ny fiombonana, mankasitraka Jesosy ny aminay tsirairay avy izay afaka miara manompo eto androany ho anao ny dera sy ny laza ary ny voninahitra mandrakizay. Alleluia. Amen. Ao anatin'izao izao dia ataontsika ny fanatitra dia asaiko ianao anao an'izany ery zany tena hoe afaka mijerijery an'olo akaikinao ianao zany na tsy fandray tanana alongany. Ifampitantana yaradalana samy zanak'Andriamanitra samy hoany andanitra ianao namako